satria nahazo izay zava-dehibe dia isaorana be da be ny mpiara-miasa indrindra momba ny filoha am'izao fotoana dia ny ministry ny zavakanto ny gasikara fenso dia isaorana be da be fa nahazo tokoa dia afako tondra hery lehibe ho anay mpiragasy ary tena zava-dehibe fa ny zava-rehefa nangatany koa fa valiny teo le izy hoe kiarakaran-kianja izy dia fa zava-dehibe ho anay izy ary eny teo ny teniny hoe ho asiana tafo ihany koa ty miany azazy zay mpiragasy fa dia mankasitraka eo misaotra azy melohany za zavatra toa zany egnany mba ho vita zany raha ny tena marina zany dia tokony ny mpiragasy dia afaka miasa amin'ny rehetrarehetra any olon-databatra karesaka iragasy na nanybozaka volona foana mpiragasy tena volonay a ka eto dia manentana ihany ko na ia hoe nareo na melotona na karilotona na fotorana rehetrarehetra sanona rehetrarehetra ahafahana manao iragasy dia afaka manakoana mpiragasy mpiragasy zany zao vidiny mpiragasy sy manao politika mpiragasy koa tsy manavakavaka fa mitambatra ny mpiragasy ary mirahina dia manao an'izay zavatra rehefa fety rehetrarehetra ka angalanareo mpiragasy dia atsoro zay va tonga zay tsy manavakavaka mpiragasy miavatra fariny avamo dia manentana anareo mpakafy iragasy satria ny mpiragasy am'izao a efa tena mitambatra dia isaorany eto ny filohanay ny filoha mitarika anay mpiragasy a dia tsy iza moa fa irivo na kapiteny ny filazaza no zay zany lehibean'ny mpiragasy ka madagasikara am'izao dia isaoranay za moa vice-président dia isaoranay vice-président satria tena mbola tanora kanefa tena hita mihitsy hoe tena efa mba zao zany mba hita fezanaka dia isaorana be da be